Manamora ny asa izay tanterahana eny anivon'ny ministera eny ny fampiasana ny teknolojia avolenta indrindra ny fitaovan-tserasera antsoina hoe MIDAC ho an'ny eo anivon'ny ministera ao anatin'ny fiadidinan'ny Repoblika izay misahana ny fambolena sy ny fiompiana dia totosa ny fanaovantsy ny mpiara-miasa amin'ny fampiasana ity fitaovan-tserasera MIDAC ity tombony lehibe no azo ao anatin'ny fikirakirana ireo antota taratasy samihafa. Tafiditra amin'ny fampiasana ny tambazotra TradeNet amin'ilay fitaovan-tserasera MIDAC ny ministera eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana androany no nanaovana soni izany tetsy Ampandrinomby. Fifanaova-soni izay nahitana ny ministera eo anivon'ny Repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana, ny ministera misahana ny teti-bola ary ny orinasa Gasinet izay mikarakara ity tambazotra ity. Anamora ny fikirakirana ireo antota taratasy mahakasika ny fanondranana sy fanafarana entana ity tambazotra TradeNet ity. Entana ihany koa hanafainganana ny fanaovana ny taratasy sy fanaraha-maso ny fikirakirana azy ireny izy ity. Anamora ny siadina amin'ny kolikoly ihany koa. Hitantsika tao ny fanarahana ny protocole d'accord na ampidirana an'ireo ataoko hoe ny fombafomba mampanao rehetrarehetra amin'ny fanomezana ny taratasy na fampidirana entana na ny fanondranana entana eo amin'ny lafiny ataoko hoe entana marchandise animal na végétal zany satria betsaka ireo taratasy izay avoaka vato amin'ny ministère avoaka ny service ny direction ny protection des végétaux sy ny direction de DSV zany service vétérinaire zay ana compétente amin'ilay izy ka ireo ny ezahana zany miaraka amin'ilay module MIDAC ao anatin'ny TradeNet zay afaka trandrahana tsara ao anatina resaka informatika mba asiany zay bonne gouvernance zay sy manamaivana letra ny dématérialisation mba tsy ho taratasy be dia be tsy intervention olona intsony no atao fa rehefa matafiditra n'lay déclaration an'lay olona lay opérateur dia efa tafidran'ilay système dia ny iny sisa no atao mba ialana amin'ny mafaelany na sanatria amina zavatra tsy mety eo amin'ny lafiny fitantanana. Hitondra fanatsarana amin'ny fanafarana sy fandranana entana mahakasika ity ministera ity izao fametrahana tambazotra entana hikirakirana ny antota taratasy izao. Ezaka iray lehibe izay sahan'ity ministera ity ny ampanara-penitra ny asa rehetra sahany. Tanjo ny ministera ny atongavan'i Madagasikara amin'ny famokarana mirona makany amin'ny tsena.